Ianao manaraka ny fandaharana fikaramalina tambazotra ivondronan'ny mpanao gazety mpanatsikafina ny trangana kolokolo eto Madagasikara. Iresaka mahakasika ny volavolan-dalàna miaro ny mpiaro ny zon'olombelona sy mipampaniana lakolosy isika amin'ity fandaharana ity. Razafindremaka Emile Thomas pampaniana lakolosy avy any amin'ny faritra Tsimihiny no vahiny ny mpanao gazety Onja Lalaina sy olo mandimby amin'ity androany ity. Marjefia maritana ny fisian'ny fahalalahana maneho hevitra ny pampaniana lakolosy ary manana anjara toerana lehibe ihany koa izy ireny amin'ny ady atao amin'ny kolikoly. Ny pampaniana lakolosy no manao ny fanairana amin'ny zavatra hitany fa tsy manara-dalàna any amin'ny faritra misy azy. Fa olona ohatrany ahoana tokoa ary moa ny atao hoe pampaniana lakolosy e? Mampahafantatra ny zava-misy izay mety tsy ho fantatry ny mpitondra na mety ela loatra ny mety hitongavany amin'ny tompony andraikitra dia mety tsara ho an'ny olona izay marary manoloana an'ireo mpiray firenena aminy citoyen ireo dia miteny izy mampahafantatra izy ary fampahafantarana an'izany dia fisorohana amin'ny akapobe hoe mba tsy hitrangan'le lozaloza bebe koa. Misy sandraka amina sehatra maro araka izany ny fanairana ataon'ny pampaniana lakolosy. Anisan'izany ohatra ny sehatry ny fahasalamana izay nahafantarana Andramasimanana Ravinambinina tamin'ny fanairana nataony mahakasika ny fampiasam-bola tao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nandritra ny vanim-potoanan'ny coronavirus teto amintsika. Fa eo ihany koa i Janoro Andriamanana mpampianatra sady mpampaniana lakolosy nitatra tamin'ny tambazotra Tserasera ny fomba fitantanana ny fanampiana ho andro Trabona Rivodoza Batsiray sy ny zava-misy ny ainan'ny mpianatra tany amin'ny distrika Anosy iny. Ity fasahiana ity moa nazony sazy roa taona Antranomaizina. Noho ny antso nataon'ny firaisamonim-pirenena maro anefa dia nahazo fafana vonjomaika izy rehefa nigadra 2 volana sy 7 andro. Fa maro ireo pampaniana lakolosy hiara-ny fanenjehana noho izay fasahiana izay ary misy mihitsy aza mono mamony ainy Toandra Kotoarso Henri filohan'ny vondron'olona ifotony mialo. Anisan'ny efa niaran'izay fanenjehana izay ihany koa ianao Razafindremaka Thomas raha ny fahitanao sy ny fahatsapanao azy manao ahoana ny tontolo misy ny pampaniana lakolosy amin'izao fotoan'izao. Be dia be manko ny mandika an'le pampaniana lakolosy ataontsika hoe fankahalana na hoe tsy fitiavana fa raha ny tena marina dia hoe manampy ny mpitondra misy ahafantatra ny zava-misy mba haizany maka mesure dia indraindray nefa izay zava-zay miteraka ataontsika hoe fankahalana ka mahatonga ny hoe fanenjehana an'ilay lanceur d'alerte. Ka raha miteny ireny ianao hoe itsy misy tsy ara-dalàna, itsy misy tsy mifanaraka amin'ny zoa makasy ny tontolo manodidina azy dia lasa fahavalo anao. Mitady fomba manokana ianao iarovanao ny ainao indrindra fotsiny hoe raha tsy tena hoe tsy dia tsara loatra ny mandeha alina. Efa betsaka angamba ny ataontsika hoe fanenjehana, fitorohana amin'ny zavatra tsy marina, fanendrikendrehana, famoronana tranga izay tsy ataonao akory dia lasa mivezivezy any amin'ny resaka fitsarana ianao. Azo lazaina fa tanjondondoza araka izany ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny pampaniana lakolosy eto Madagasikara. Mbola marefo nefa ny fiarovana azy ireny noho ny tsy fisian'ny lalàna momba izany eto amintsika. Fa ina tokoa ary moa mazava-dehibe ny fisian'io lalàna io e. Na dia efa eo ary ny lalàna sasatsasany tsara foana ny isian'ny lalàna manokana mikasika ny fiarovana ny mpisintona lakolosy, ny mpiaro ny tontolo iainana, ny mpiaro ny zon'olombelona tokony apetraka mihitsy izany satria mba misy balizy angamba ary fanina mba mampitandrina ny sasany hoe ay reto mba manao zavatra amin'ny ara-dalàna. Ny mampiaro ny zon'olombelona anie eto amintsika mbola ady hevitra be hoe misy ve zany sa tsisy. Ka rariny loatra angamba ny tokony isiany izany mba hampitombo an'ireo safa. Amin'izao moa tsy afaka ny olona vao maheno hoe mbola tsisy lalàna ka natehiteny ary dia matahotra ny ainy dia aleony mangina. Fa rehefa mba misy angamba zay ka raha ataoko hoe misy 10 amin'izao fotoana tena hoe mijoro amin'izany ataoko hoe pampaniana lakolosy izany ka raha mba mety ny lalàna dia mino aho fa mety avy 10 eny.
ampiasao anenjehana ireo tena meloka ny rafitra famaizana fa tsy entina mpanginana indray ireo mpapanilo lakolosy hoy ireo firaisamoam-pirenena izay manao ady sisika sy manentana amin'ny fampandaniana io volavolan-dalàna io. Ankasitrahana ianao Razafindriamaka Emily Thomas ny vahiny tato anatin'ny fandaharana, misaotra ny mpianany koa nanaraka hatramin'ny fatrany. Mandrapitafy indray.